zay ny amin'iny ary dia inona zany fa hitondra zava-baovao eo anivon'izay kompania mpitaterana Air Madagascar izay ny fahazahoana tale général vaovao nitondra ny fahitany ny toe-java-misy eo amin'ny resaka tsy fandrimpahalemana indrindra ny atsimo nosy any ny lehibe ny maso ivon'ny vondrona eropeanina mampirisika ny fitondram-panjakana malagasy anoho ny asa amin'izay ady amin'ny tsy fandrimpahalemana izay moa ny tenany atao anatin'ny fiona tamin'ny gazety. Manahirana ny tsy fandrimpahalemana izay mahazavana any amin'ny tapany atsimo nosy raha ny hevitry ny lehibe ny maso ivon'ny vondrona eropeanina Antonio Sanchez Benedito Gaspar. Avec une préoccupation grandissante. C'est vrai que, si je vous dis la vérité, on n'a pas les informations précises et on espère aussi recevoir ces informations. On voit que les problèmes, la menace du phénomène d'allo, l'insécurité grandissante est de plus en plus évidente. D'un autre côté, on soutient bien sûr le gouvernement dans les efforts de garantir la sécurité, mais il faut être vigilant en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux en même temps. Et le gouvernement, bien évidemment, doit travailler dans l'état de droit. Mais en même temps, il faut garantir la sécurité dans le pays. Ça c'est sûr. Arak'izany nambarany fa mbola tsy voarainy vondrona eropeanina avokoa ireo antsipiriany mikasika izay trangana tsy fandrimpahalemana izay fa tsikaritra kosa nefa fa mihamahazovana ny asandahalo sy ny tsy fandrimpahalemana. Manohana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana mba hiatohana ny filaminana ny vondrona eropeanina raha ny nambarany. Izany anefa tokony atao ao anatin'ny fanajana ny zo fototra ary anatin'ny tany tandalana. Zava-dehibe ny dingana irosona amin'ny RSS na ny fanavaozana ny sehatry ny filaminana eto Madagasikara ary vonina ny hiara-iasa amin'ny Madagasikara ao anatin'izany sehatra izany ny vondrona eropeanina amin'ny alalan'ny famatsiam-bola Facilité de la paix en Afrique.